Taheta hoe misy olona mandre an'Andriamanitra ry pasteur Rodolphe mare an'Andriamanitra dia ahoana tsy mba andre an'Andriamanitra. Dia izay mihitsy ny teneniko hoe za Jesosy ahoana ny olona milaza fa maheno anao a, za tsy maheno anao. Dia mivavaka nisy fotoana dia namangy natao trano Andriamanitra dia tena naheno mihitsy aho. Dia lasa nahazo fanomezam-pahasoavana ohatra hoe izay sy pasteur Sanja zao ny eto dia mivavaka dia tonga dia tenenin Jesosy amiko hoe izao ny ao am-ponao amin'izao ohatra hoe maloto fo izao dia tena izao ny ao am-ponao. Fantatry ny olona rehetra tao an-tranonay izany ary taty nirina tsinona ny ara-mipetraka tao tena nalalan'izany hoe naheno an'Andriamanitra. Fa taty aoriana ilay izy nandravina satria nampatsahivy ny fanahy masina efa tamin'ny herinandro ilay izy efa nitenenin Jesosy foana tapa-bolana angamba efa teny hoe mila mijoro vavolombelona amin'izay ianao dia tsy hatrany tsy resy lahatra an'ilay izy hoe izany hoe dia jorona vavolombelona eny fa ilay naheno an'ilay torite maly dia hoe tena ozy hoe mila mijoro vavolombelona. Dia ny antony nampatsahivy ny fanahy masina hoe maninona ilay izy nandravina nampatsahivy ny Jesosy tamin'ireny somary mirehare be avy lasa nirehare naheno an'ilay izy. Ohatra hoe fantako izao dia raha ohatra hoe misy manondrana ny ao an-trano dia ohatrany tonga dia tezitra be fa tsy lasa tsisy fitiavana. Dia nampatsahivy ny fanahy masina dia hoe ozy izy hoe raha aleoko ianao ozy izy tsy manana an'ilay izy toy izay tsy voatahiry dia hoe important lavitra ny mahavoatahiry antsika ao amin'Andriamanitra toy izay ilay toetra hoe ohatr'izay. Dia tainy Jesosy. Ndao tsika hitehaka mafy ataovy ao anatin'ny fona foana fiainam-pisorana an'i Jesosy ny amin'ireny nataony Jesosy amin'ireny rahalahy sy anabavintsika ireny dia anjaranao indray manaraka amen. Mandroso tompoko. Alleluia. Ndao tsika hitsangana ny voninahitra n'Andriamanitra fotsika manontolo hoe voninahitra ny mpanjakanao. Ozy izy ny Baiboly hoe manana an'ilay tokana izay tsika sady tsy atakalotsika nyity tsy fantatra anao mihoatra no ny fahafantaran'izay akaiky indrindra anao. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Miaraka amintsika eto izy androany maraina mitondra antsika eto izy tamin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatintsika. Ary izy nampanantena fa raha misy roa na telo mivory mianarako teo afovoany raha nidy ny trano teo afovoan'ny mpianatra izy afaka manana ny hery sy ny fahefanam-bony indrindra anovana ny zavatra faran'izay sarotra indrindra amin'ny fomba faran'izay tsotra indrindra ny amahany an'izany. Mba sainy severy fa jambatra ny ambroaka fetarora ny sasana tao amin'ny farian'ny Siloama nampahiratan'Andriamanitra azy. Jambatsisy ny tantana nahita lalana ho ao amin'ny farihy mba ho ampahiratana satria niona tamin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Iaino azy velona Jesosy manana anjely be dehibe izy ao an-danitra na mikoropaka azy taty alinoro ohatra tamin'ny fiarany toy Andriamanitra hoe naniraka anjely mécanicien izy dia ndana jereo fa natokony ho faty ary ilay fiara hitapo ny motera fa tsisy menaka ntsony mbola mandeha ilay fiara satria misy diloilo avy any an-danitra mikorina ohatrany tao amin'ny tavoahangy tsy mety ritra alefany eo amin'ilay motera mba tsy ampitapy azy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hevitra antsika Andriamanitra amen. Halleluia. Raha ny tena marina antsika tsy mahavita na zavatra faran'izay kely azy na sery ary tsy vitantsika amin'ny manasitrana an'izany. Tsy mahazo manao matikambo mihitsy hoe mahavita zavatra izany tsy izy rery. Izy no ilayntsika, izy no mentsika voninahitra, izy no mikasika, izy no manatanteraka, izy mamindra fo aoka izy faly amin'ny asany mandrakizay. Voninahitra ny eo azy rery mandrakizay mandrakizay. Ny fona hitompo misokatra renao mahita fa ny ao anatiny miakohaka eo anatreanao manaiky ny fiandriananao misotra mikasika eo misotra mivavolombelona amanginao mpanomponao tsirairay avy. Ianao no misahirana amin'izy ireo misahirana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ianao rehefa tia dia tia anay hatramin'ny farany. Sotra amin'ny famonjena mivokatra izany ny fiantraikany izany eo amin'ny fiainanay. Voninahitra ny manao rery mandrakizay. Mino androany fa fotoana manokana ikasianao ny fiainany tsirairay avy mbola mitohy ny tananao Jesosy. Halleluia. Ianao ianao
wirini fuku yanao wilai tariwaitanao yanao 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 wilai yanao wirini fuku yanao wirini fuku yanao yanao wilai itanao tariwaitanao tario amin'ny alalan'ny teninao zay iombona aminao, tario amin'ny alalan'ny teninao zay fakahita amin'ny fahatsaranao, tario amin'ny alalan'ny teninao zay indray mikasika aho, tario zay ho tafatoetra eo aminao, mitenena tompo miaino mpanomponao. Amen. Ataontsika itiatanana mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Maniry ianao azo toerana. Oh Jesosy. Resaka ny fifandraisan'ny communion amin'ny famonjena. Bona fisehoan'ny fiombonan'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famonjena, famonjenantsika. Anisany votoatin'ny teny ho raisitsika andraisana fampaherezana ao anatin'izany amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanamasina dia ny lioka 20, lioka 20, ka hatramin'ny 8:30. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ary raha nanakaiky ny Betifaga sy Betania teo tendrombohitra atao hoe Oliva izy, dia naniraka roalahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe makanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao niditra ho ao ianareo dia zanaka biriky mifatotra ho hitanareo izay tsy mbola nitengenan'olona, vao izy ka hoeto ery. Hitantsika tsara eto fa Jesosy niresaka tamin'ny mpianany. Rehefa niresaka tamin'ny mpianany Jesosy dia hiditra ny Jerosalema izy. Programa hiditra ny Jerosalema. Alohan'ny hidirany any Jerosalema dia mila moyen izy, moyen de transport, ohatrany hoe mila fiara izy. Izy nefa tsy manana fiara, tsy manana fiara ho anazy manokana. Izay no matompo ny zavatra rehetra azy, izay ilainy dia tonga ara-potoana. Fa tsy ohatran'ny olona hoe mila zavatra ho azy manokana. Hitanareo ny tompo ny zavatra rehetra dia afaka mibaiko ny zavatra rehetra ho tonga ara-potoana. Ary tiako ho fantatrareo fa izany Jesosy. Jesosy rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray izy ka misy zavatra ilainy dia tonga ara-potoana ny zavatra ilainy. Ny atao hoe fiadanana tsy fananana zavatra maro, ny fahatongavan'ny zavatra rehetra ilaina ara-potoana. Dia ozy izy Jesosy. Mahita boriky aho izy ery amin'ny rivohitra ry mifatotra. Dia ozy tamin'ilay mpianany anankiroa mandianina ry roalahy, vao izy dia hoe eto aty. Dia raha misy manontaninareo hoe fatao inona boriky? Dia teneno izy hoe misy raharaha ilan'ny tompony azy. Voalohany, rehefa hiakatra amin'ny Jerosalema Jesosy dia manana ny considération na ny fomba fijery ny jiosy hoe anandratra azy ho mpanjaka, ho mpanjaka. Satria raha hitantsika dia izany ny mpanjaka anao ry ziona zanaka vavy. Halleluja. Anandratra azy ho mpanjaka. Ary rehefa fisainana ao anatin'ilay hoe fanandratana ho mpanjaka dia izany mpanjaka izany tsy mitaingina boriky fa mitaingina soavaly.
matetika zany ny toeram-boninahitra indraindray no eto ambonin'ny tany dia misy ifandraisany amin'ny kalitao any zavatra hoentinao. Mifandraika amin'izay toerana misy ianao. Fisainan'ny olona ny hevitra an' Jesosy ho mpanjaka. Zany hoe mpanjaka hiady ho azy mba tsy hombany zioga ny fanjanahan'ny Romanina sy fampahorian'ny empira Romanina. Zany hoe tia-piditra an' Jesosy ao anaty fandrikara politika ny Jiosy. Ametraka azy ho mpanjaka mba hanova zavatra eo amin'ny firenena. Ampanaiky ny fahefan'ny Roma, anaisotra ny Jiosy tsy ho ambany fahefan'ny Romanina. Noho izany nandrasany zareo Jesosy hitangina soavaly. Misy kody ao anaty Baiboly manambara zavatra misimisy tiako hozaraina amintsika androany mikasika momba ny zavatra rehefa hoe maninona Jesosy no nitangina boriky. Jereo anaty Baiboly fa rehefa boriky ny tengenana dia resaka pele izy, hitondra fiadanana izy, fa tsy hiady izy. Rehefa soavaly ny tengenana dia olona hiady no mitangina soavaly, maranila zany fa mitangina soavaly dia hiady. Fa eto Jesosy tsy anakorotana, tsisy idirany amin'izay probleman'ny Romanina amin'ny Jiosy, fa tonga izy amin'ny tanjona anankiray hitondra fiadanana eto ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny asa famonjena. Ary rehefa hiakatra ny Jerosalema izy tsy mila soavaly fa mila boriky. Inona ary ny zavatra nitranga mikasika momba an'io boriky io? Maninona ny mpaminany Zakaria no efa nahita meloa fa boriky no itengenany fa tsy soavaly. Efa voasoratra melohan'ny atongavany hitangina boriky, ny fisian'ilay boriky ho tengenany. Fa zao tamin'ny fotoana nahatongavany le boriky tsy teo aminy. Misy zavatra nalazain'Andriamanitra amintsika. Tsy voatery ho takatry ny saintsika, fa tsy maintsy tanteraka amin'ny fotoanany rehefa teny ambavan'ny avo indrindra no nilaza fa tanteraka an'izany ho anao. Tsy tonga saina mihitsy ny mpianatra hoe aiza ary ny entana boriky, inona ny tokony atao? Fa Jesosy nilaza, efa vohomana ilay izy ka. Misy zavatra anohany mbola mety voafatotra tsy nisokatra mihitsy hatramin'izay. Hoy izany hoe aiza ary ilay izy? Halleluja. Fa zao tsy mampaninona fa tehirizina amin'ny fotoana ilan'ny tompo anao ilay izy. Tsy marety akaman'Andriamanitra. Tehirizina amin'ny fotoana ilan'ny tompo anao ilay izy. Ndao tsy kiditra amin'izay hijery manokana mikasika momba an'izay zavatra izay. Voalohany tamin'io fotoana niakaran'i Jesosy ho an'i Jerosalema hitangenana boriky io dia herinandro ao anatin'io, tafiditra tao anatin'ny herinandro hafatesany. Nanolorana azy, nanolorany tena no mpamonjy. Herinandro ilay izy zany hoe 7 andro. Tao anatin'io 7 andro tsy nitovy mihitsy ny atrehan'ny latsinainy sy ny atrehan'ny lahady. Latsinainy izy hiditra andalo ny fampahoriana sy ny fahafatesana. Lahady maraina izy nitsangana tamin'ny maty. Mafantatrareo? Andriamanitra dia Andriamanitra afaka hanao zavatra goavana ao anatin'ny herinandro. Mafantatrareo fa herinandro no namoron'Andriamanitra ny tany izay rehetra eo aminy. Ary tamin'ny andro fafito izy nitsahatra. Herinandro. Andao ny tsika isaina zavatra anankiray. Misy zavatra ao anatin'ity herinandro ity. Mety hita surprise amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao. Fa mety tsisy idirany amin'izay zavatra iainao no androany mihitsy. Zavatra mataon'Andriamanitra amin'ny herinandro amin'ny fiainanao. Possible zany. Ozy izy no mbola tokony 7:20 voalohany. Aza mirereny amin'ny ampitso ianao izy fa niavoaka ny anio ara tsy fantatrao. Misy zavatra tsy fantatrao fa afaky niova eo amin'ilay fatanterahana ilan'Andriamanitra azy. Prianao ahita zavatra ataon'Andriamanitra. Sainy fa Jesosy tao anaty 1 semaine niainga avy any amin'ny fangiry foriana tonga eo kavanany indray. Azotsika ve zany? Vavaka androany afaky nitondra ny herinandro avy io Andriamanitra ao anatin'ny fahafenona tanteraka sy voninahitra tanteraka ho anao. Ao amin'io tokony sy mifolo 9:70. Andriamanitra dia mametraka detay an-javatra tena hoe manaitra kely afoana
rehefa isak'izay mamaky baiboly hitatra am'izay tsika mivotoatindresaka navakitsika ny Luka 10:17 eo ambany eo dia zao makanesa am'rivoatra rio izy tandrifonareo roa raha vao miditra ho tanàny nareo vao miditra dia izy zanaboriky mifatotra ho hitanareo zay tsy mbola nitengenan'olona. Za zany mahita an'Andriamanitra tsy hoe miavona izy fa Andriamanitra tia mampiasa zavatra mbola tsy nampiasaina. Kibo Maria zao mbola tsisy zaza fa virjiny izy dia zay no natonga an'Andriamanitra naniraka ny Gabriel ny teny hoe ho ao akibonao ny Mesia. Kibo mbola tsy mitondra voaka. Boriky indray boriky mbola tsy nitengenan'olona. Ao am-bokin'ny Deutéronomie mahavariana mihitsy andao ny jerentsika kely ameko ohatra vitsivitsy mihitsy isika. Deutéronomie 2:9 tena variana mamaky an'le tenin'Andriamanitra hoe ozy izy hoe ary olona amin'ny tanàna zay akaiky ny faty indrindra dia aka omby vavy kely zay tsy mbola nampiasaina. Nanasiana zioka hitariana azy zany hoe omby vavy kely mbola tsy niasa. Ao amin'ny Samoela voalohany 9:7 andao ane jerentsika Samoela voalohany 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy koketriny manaova sarety vaovao ary mangalao omby vavy ronontaiza zay tsy mbola nasiana zioka dia afehezo amin'ny sarety ny omby vavy ka enti-mody ny zanany hiala aminy. Zany hoe efa fanaon'Andriamanitra mihitsy ity mampiasa zavatra mbola tsy nampiasainy ity. Luka 7:20 Luka 7:20 Alleluia. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nampidino mifatika ny fonosiny ariry madinika dia naleviny teo amin'ny fasana ny lavana tamin'ny vatolampy zay tsy mbola nandevenan'olona. Boriky ho tengenina hiakatra ny Jerosalema, boriky mbola tsy nitengenan'olona. Fasana ny levenan'i Jesosy, fasana mbola tsy levenan'olona. Misy zavatra zany tsy natao an'izan'izy fa voatokana ho anao ihany koa. Any zao mahita zany satria zanak'Andriamanitra ianao Kristy ao anatinao fanantenana voninahitra. Amen. Misy hevitra mbola tsy hitan'olona mihitsy fa matorin'Andriamanitra anao. Alleluia. Misy zavatra mbola tsy nisy teto ambony tany fa ianao no vangin'Andriamanitra manokana amin'izay. Mahita an'Andriamanitra hanokatra lalana vaovao anao. Aza matahotra ny fiainana mety misy zavatra miovaova fa tsy midika akory zany hoe vitany aminao. Ny zavatra hoentin'ny fiainana mety misy zavatra tsy voatery hifanaraka amin'izay azony sainao eritreretina fa ny fahasarobidi ny fahatakarina nananao ny amin'ny fiasin'Andriamanitra ny fiainanao dia amelona ny fanantenanao fa mbola misy ny tsara lavitra voatahiry no izay nisy hatramin'izay ao am-pon'Andriamanitra ho anao fa nga moa tsy tsaroantsika fa izay mbola tsy hitany maso tsy nydrenesin'ny sofina naniditra tao am-pony izan'izy nefa nomanin'Andriamanitra ho azy dias. Halleluja. Rehefa tian'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra azay, zay ny sekret. Tsy miezaka tsika ampianatra ahatonga anao hanan-javatra be lavitra an'Andriamanitra. Nampirisika anao amin'ny fomba fanao ety ivelany mba hisitraka ny fahatsarany. Satria ny mahamaika an'Andriamanitra tsy ianao mitobaka eo amin'ny fiainanao izay zavatra rehetra ilainao. Fiainao ti azy hisitraka amin'ny fanomanany izay zavatra mbola tsy nisy fa aminao reriny anatanterahany azy. Hitanareo amin'izay ny asarobidy ny communion. Ny communion dia mitaky intimité amin'Andriamanitra manokana. Izay tsisy hidirany amin'ny fahalalanao ny hafa sy ny fidiran'ny hafa ary ny fifandraisan'ny hafa amin'Andriamanitra. Enao sy Jesosy manokana. Mahafinaritra mihitsy ny tenin'ny Ralavoary teo. Maninona Pasteur Rodolphe mandre an' Jesosy? Maninona antsendray azy? Top letsy mety. Satria malalaka sy misokatra mihitsy ny fahafahany rehetra manao an'izany. Tsy ho anahy rery zany. Ho anao. Raha ianao io marafena pitokanina mihoatra noho iza
mazoto mihitsy mampitsangana anao eto isan'andro dia zany indray ny etsy iaino anao tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra satria arakaraky ny andro sy nosiraisanao amin'Andriamanitra ny sokafan'Andriamanitra bebe kokoa aminao satria ny endriky ny fitiavana dia maneho koa fahabangana eo amin'ny fiainanao raha tsy miresaka amin'ny olo tianao ianao ny ao ny fitiavana te andre azy foana ianao te hiaino izay avy aminy te hahita azy te hiombona aminy tsy tafandromandry raha tsy eo izy matsiaro banga ianao raha ohatra ka renao hoe aiza ry Andriamanitra zany mpandroany maraina ampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra fa manan-javatra voaomana hatramin'ny elan'Andriamanitra ho an'izay olona anankiray izay tonga eto misy association entreprise vaovao tsy mbola misokatra fa ianao nanomboka an'izy eo amin'ny firenenao tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra misy zava-baovao voatokana ho anao misy révélation sy inspiration tsy mbola re mihitsy na iza fa omen'Andriamanitra anao ianao voalohany andren'ilay izy ny hafa natao hijery taratra sy voaomana avy aminao avy amin'Andriamanitra misy taranaka vaovao zay hipotro atoato io taranaka io ny atao hoe oentin'ny onjany fitiavana tsy le be finoana be fotsiny hoe te ampitranga zavatra reny fa le tena mafana fo an'Andriamanitra oentin'ny onjany fitiavan'Andriamanitra io génération io ary manomboka isokatsokatra sy hitasotra ao anatin'io taranaka io mihitsy zany atao hoe tanan'Andriamanitra sy fiavana ay zao tsy mampaninina na orony zavatra rehetra ianao fa ny zavatra anankiray tiako angatahana amin'Andriamanitra oka tsy orony tanan'Andriamanitra zany mihitsy ianao fa rehefa eo amin'ny fiainanao ny tanan'Andriamanitra namody taraiky ohatry ny Eliany anaty vavaka azy ianao tonga alohan'ny Jezirely mialohan'ny kalesa ihany nefa rany satria izay tohanan'Andriamanitra sy atosika Andriamanitra jamais kiste zany ianao tsy natsony hifaninana na amin'izy alefaso mandeha aloha any zay aba mangetaetany zao tontolo zao tsofo rano an'izy andeha any andanao mody an'ny Karmela mekohaka fa zao amin'ny fotoana anankiray idirana amin'ny varavarana na iaba aragaga hoe ary le taraiky farany zela tany ireny la asiny mandeha meloha iny izy nandalo iny halleloia zay mitoky amin'ny kalesy ho ketraka zay mitoky amin'ny sandriny ho raraka ihany zay mitoky amin'ny vola anjombona ihany fa zay mitoky amin'ny Jehova zay mitoky amin'ny Jesosy avy any Nazareta namodikisy teo am-pivavahana aza tonga alohany aparatra halleluia halleluia misy zavatra manokana ho anao te amprisika ianao vokatry ny fisainana sy ny maha olona eo amin'ny nofo dia mbola foana ndray androany fa ny vokatry ny fanahy sy ny fahatakarana eo am-pandoliana dia sy vokatra maharitra eo am-pelantanan'Andriamanitra eno ity teniko ty ny secret angamba raha misy ny atao hoe école na prospérité tsara indrindra na tsy tory momba amin'ny fanambinana raha fa zavatra tsy asain'i Jesosy toriany zany fa hifandraiky amin'ilay zavatra tiano ho asainy ho toriako no anairana anao mba hiaina fiadanana eto ambony tany sy ho prospère ho tahina amin'ny zavatra rehetra dia no ity teny ty ny ahatsapana fanomboka ho reraka mihitsy ny vola hanenjika anao ary ny fitahin'Andriamanitra hitomany eo am-baravaranao mba hampidiro zahay rehefa nananao ty toetra anankiray ity hitanareo any amin'ny toetra indray le pastera koraka zany fa mba miandro hoe inona ny tokoseny toetra le izy rehefa manomboka tsapanao fa tsy mialina olona tahiny ianao zay fotsiny misy fila amin'izay vavolombelona so ny zavatra nitrango tsy mialina ianao fa wow miarafaly amin'ilay olona libra tsara ianao satria tsy miankina amin'ny zavatra ny tany tsy no fonao fa tonga ianao isaina mba ahafahan'ny hafa misitraka ny fitahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisianao amin'izay fotoana izay ny fonao tsy alina nizaniza dia inona ny takian'Andriamanitra aminao andohalika ianao mba hivavaka ho an'ny hafa ny olona hoentinao mambavaka ka tafavoaka dia tsy alina n'iny olona mihitsy ianao satria mipartisipe ao anaty prière ny avancement na ny fandrosoana toatra tsara ny tana zay miaina beko anao ny secret raha misy olona tianao tsy hoakalaina dia hoeto mambavaka izy na mana fotoana anao aza ny zavatra ataony tsy voatery efinatra ny zavatra ataon'ny olona
fa ao anatin'ny fitondrana mambavaka azo antoka fa voatahiry ny fonao tsy aloto fa ao ampitoerin'Andriamanitra ao am-ponao ilay toe-panasy toe-po hitondra mambavaka azy mba hahatonga an'Andriamanitra hamoaka azy ao anatin'izay manahirana azy. Rehefa tafavoaka izy misy zavatra anankiray mipetraka Andriamanitra indray ny andohanao any an-danitra satria ny toe-ponao nety taminy. Mahita an'Andriamanitra anao zavatra spesialy tsy haiko foatra misisika ato am-poko ilay izy aloha le révélation rehetra tsy ao anatin'ny programako androany maraina mihitsy zavatra izany fa tafiditra ho azy vao maraina ilay izy zay le proof hoe tarihantsika fa tsy Alléluia. Alléluia. Nareo ve tsy nahita hoe Solomona ny teny antiteny ty bokyny mpitoroteny? Za tsy jery ny Solomona sy ny fiodinana. Alléluia. Fa ny zavatra nisoratany aloha naneo an'ilay maha izy azy no etiketo ozy izy hoe mpitoroteny toko faharoa andininy fasivy dia efa nisandratra mihoatra noho izay rehetra taloha teto Jerosalema ozy izy ary ny fahendreko nefa dia mbola tato amiko ihany. Zany hoe vokatry le fahendrena tao aminy dia misy fihavana sy fisandratana mihoatra noho ny manodidina azy rehetra. Nareo hoe tsy mahita hoe misy mpanao baolina fa zany Mesia zany tsisy tsy mahafantatra azy. Alléluia. Satria misy fiatraikany eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ny fijoroany amin'ilay talenta nomena azy. Eritrereto hoe ny tongony nomen'Andriamanitra zavatra tongotra lasa natafavoaka azy sy nampalaza azy teo amin'ny fiainany. Satria niavaka izy tao amin'izay tontolo sy domaine nomen'Andriamanitra azy. Ary mahafinaritra raha samy mpanao baolina ny Mesia dia hitanao izy any amin'ny terrain olona manetry tena. Somary humble kely zay izy tsy dia tena makafy loatra gloire zany Mesia. Misy indray mahay malaza koa fa tiany tany hoe karaktera roa samihafa. Misy be zesta be mihitsy. So dia mitendrenareo tsy tia CR7 pastera. Karaktera fotsiny no zaraintsika ao anatin'ilay izy fa zay olona manetry tena tsy maintsy asandatra Andriamanitra. Ary mato Andriamanitra izay manandratra anao tsy adala izy fatany fazakanao. Problema amin'Andriamanitra ny ry zanak'Andriamanitra isany. Tsy hoe anao tsy tian'Andriamanitra isongadina ho tonga olona farany izay ngeza eto ambonin'ny tany amin'ny fomba fijery ety ivelany. Tsy amin'ny problema an'Andriamanitra. Ho sisy ny Baiboly tiako ianao izy ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra tahaka izay nambinina amin'ny fiainam-panahinao ihany koa. Matahotra Andriamanitra fa raha tena grand ianao dia miova. Zany hoe raha misy impact tanova ny fiainam-panahinao ny zavatra anananao dia alohan'Andriamanitra tsy misy. Natongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany mantsy tsy tonga dia hanome ny zavatra rehetra antsika fa tonga izy hamonjy antsika. Ny olona ny tompo an'izy ho very olona ao amin'ny tontolony mandrakizay. Zay no mahatonga azy mirécupérer ny olona ao amin'ny tontolo temporaire. Amin'ny toerana sy tany mandalo ity ny récupéren'Andriamanitra antsika. Noho izany samihafa ny vision antsika sy ny vision an'Andriamanitra. Mila mampitovy vision amin'Andriamanitra ianao mba hanamora ny fomba fitondran'Andriamanitra anao. Matetika eny antsika ny tiantsika eo asisika antsika indray te hiavaka, te hongeza, te hanambola, te hanakarena, trano valo, fiara folo. Fa n'Andriamanitra tsy zany. Ianao aloha ny antony natongavany. Ho aiza ianao rehefa miala eto satria fantatr'Andriamanitra fa vovoka daholo io zavatra rehetrarehetra ny masitsika tsara tarehy io na ilozana na mandao. Mampahorin'Andriamanitra zany ny tsy hiona sy araka aminao mandrakizay ianao. Rehefa tafapetraka amin'ny mandrakizay ka hitan'Andriamanitra amin'ny fijoroanao mety amboarin'ny sekoly ianao ary manaiky hijoro amin'izay fantsiana ilainy rehetra olona mety aminy. Tonga dia miseho le zavatra exceptionnel eny am-pelantanany. Ny zavatra mamaiky an'Andriamanitra tsy ianao hitovy amin'ny daholo be fa ny aneo amin'ny fiainanao le tena mampiavaka anao ka tonga ny hafa hitady anao. Inona le mampiavaka tian'Andriamanitra tao? Ianao ka zao vao nety tamin'Andriamanitra toy izy Andriamanitra hoe ny olombelona rehetra mandalo fahafatesana fa ianao toko manjavona. Efa nisy nanjavona talohan'ny fahatongavan'i Jesosy anie. Ianao ka no anarany. Nentin'Andriamanitra izy satria natahotra azy. Noentin'Andriamanitra izy satria dia azy. Noentin'Andriamanitra izy fa pakatoa azy. Noentin'Andriamanitra izy satria mety azy.
Ianao koa amen. Ianao koa ataovy amen. Rehefa ho avy ny fotoana iveriny Jesosy zavatra hitranga efa miomantsika. Teny zao tsika tonga dia manomana ny lalantsika ao anatin'ny fahitsiny io. Tompo, raha tia ny tsy tianao amiko, tsy ampandevitra anao fa aleoko mifidy ianao toy izay hiala aminao fandeha amin'izay tiako tsy mampety ianao. Tompo, otrony mila anao ny fiainako izany tokony vavakatsika isan'andro. Satria rehefa mety amintsika, ianao rehefa mety aminy dia tonga fananany. Ary rehefa tonga fananany dia mampiasa sainazy. Be dia be reo zavatra dison'ny sekolon'ny onction tonga dia voafafa rehefa otroniny ianao. Ahoana fipetraka ilay izy? Misy fotoana ianao mivavaka taloha, tompo sy trano tompo afaho tompo tahio vavaky ny olona ao anatin'ny sekolon'ny onction, manetsika ny herin'Andriamanitra hanome izay ilaina foana hatramin'izay. Filana mampahoro, mampandoalika, tsy mampatory. Fa rehefa tanterako amin'ny école ny assistance divine ianao na fanotronana dia izao ny zavatra mitranga. Fonao ampahitsianao amin'ny lalana tokony ho aleha. Ny fanahinao mitoetra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay izy anie tsy ianao ny ezaka fa ianao manaiky fotsiny hoentina. Raha vao tonga fanindrinao ilay izy dia apetraka Andriamanitra ao anatinao mifankahalanota. Ary rehefa manomboka mankahalaota ianao dia apetraka Andriamanitra amin'ilay position ny olona mety aminy. Dia be rehefa tamin'ireny zavatra nangatanao ireny no ampatsahiviny ianao. Tsy mila angatanao intsony ireny satria fa fantatro daholo. Fa fantatro daholo fa ianao miankina amiko ny zava-dehibe amiko. Fa raha vao tonga fananako ianao dia tsisy tompo-pananana tsy miasa saina amin'ny fananana izany. Raha marary ianao dia ho sisy mbola ilaiko io fa sitraniko. Ho marina aminao ny Exode 23-25. Manompo fotsiny dia mitoera tsara an' Jehovah Andriamanitra ao dia hita zaho izy Andriamanitra ny haninao sy ny ranonao ianao tsy mila mitaraina hoe sitraniko fa zaho mihitsy no mijoro hoe soroko aminao ny aretina. Tiaka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Ka misy fiavahana. Izay toerana fiavahana izay no resantsika androany maraina. Eli niavaka tao amin'ny toe-po io. Ianao ka niavaka tao amin'ny toe-po io. Ianao koa hiavaka amin'ny toe-po io. Andriamanitra tsy mba mizaha tavan'olona. Andriamanitra tsy miangatra izy. Fa rehefa mety ny fonao sy ny fony dia mijoro izy manamarina anao. Satsy izany. Azo tehaka re. Amen. Amen. Betsaka ny boriky, fa ty boriky ty, boriky profetika. Tato anaty Baiboly dia taitra be mihitsy, tena taitra. Fa misy fotoana zany ny toriteny ohatr'izao dia mandinika Baiboly dia ohatrotry ny azoko veriko ao fotsiny hoe ny boriky jentilisa, ny ondry zanak'Andriamanitra. Indraindray ny fanoharan'i Jesosy mivantana raha miteny Jesosy hoe ny osy dia ny olona very ary ny ondry dia ilay olona voavonjy. Dia tonga sain'Andriamandeha fa maninona raha miteny hoe boriky koa jentilisa dia tsy hitako mihitsy ilay izy tao anaty Baiboly fa omaly alina nampisehoany anakay. Raisan'ny Exodus 3:7 Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny voalohany teraky ny boriky dia hosoloanao zanak'ondry. Fa raha tsy hanolo azy ianao dia ho folanao ny vozony ary ny lamato rehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao dia ho avotanao. Nahoana jerentsika hoe inona ny idiran'izany pasteur? Voalohany teraky ny boriky dia hosoloanao zanak'ondry. Jesosy ny zanak'ondrin'Andriamanitra tonga hamonjy an'ilay boriky mba hanoloana azy tamin'ny fahaterahany. Lamatoa maty
dia zay nateraka Adama rehetra. Lamatoa hitondra fiainana dia zay nateraka Andriamanitra. Kristy nanaiko lamatoa amin'ny maty mba hahafahanao miditra ho lamatoa amin'izay nateraka Andriamanitra koa. Noho izany ny boriky dia maneho jentilisa ho avotana satria ny zanak'ondro ny solo ny boriky. Somary kaman'Andriamanitra. Anao tsy resaka momba famonjena amin'izay mifandraisany amin'ny latabatra. Fatotra le boriky ao anaty baiboly. Fatotra le boriky. Ahoana ary ny fomba manana io boriky io? Teny Zakaria. Tamin'izay izy mantsy mbola tsy taty fa tary dia raha zaka zany dia zaka ary zany. Zakaria toko fasivy. Zakaria toko fasivy ny andininy fasivy. Mifaly indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avy ho anao. Hitanareo mpanjaka ny lazainy an'ilay izy. Marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zana boriky tanora. Tsara le fipetraka ilay izy. Dia vakeo Luka toko fasivy folo andininy fasivy ka hatrany andininy fatelopolo fa zana boriky tanora tokoa ilay izy. Zany hoe na le boriky ara tsy voafaritra hoe boriky antitra fa boriky tanora. Ao tsara tsika. Zany hoe voapirofo hatramin'ny tsy pisiny io boriky io mihitsy sy ny momba azy dia voalaza en détail hoe ohatr'izao ny endriky le boriky, ohatry ty le boriky zay ho tengenany le mpanjaka hiakatra ao Jerosalema. Sainy fataloha lavitry ny naterahany io boriky io. Efa amanjato taona maromaro tany aloha natongavany Zakaria no efa niteny fanambaran'Andriamanitra ny am'fisiny io boriky io. Lasa karazan-javatra objet prophétique moa fiantsoana azy, zany hoe objet ara-paminaniana. Ahitana trasy na mamela marika fa vita melohan'ny nahatongavany io boriky io eto an-tany ny antom-pisiny zay ilan'Andriamanitra azy. Ao vetsika. Zany hoe raha diky talohan'ny fanorenany zao tontolo zao no efa hitan'Andriamanitra ny fisiny io boriky io. Ary sainy fa misy boriky natao famantarana tafiditra tao anatin'ny plano-pamonjena teto, zay nataon'Andriamanitra niavaka tamin'ireo boriky rehetra mety eto fantatro hoe 4 millions na centaine de millions na boriky tonga teto ambonin'ny tany na miliara ny fisiny io boriky anankiray io. Nametraka andraikitra mazava tsara voaomana meloha amin'ny fotoana tongavan'i Jesosy hiakatra ny Jerosalema ho amin'ny antom-pisiny hitondra azy. Resy lahatra fa ny tantaram-piainantsika sy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ihany koa dia tadikio misy an'izay karazany izay. Le karazany pisina tsisy hitovizany amin'ny hafa fa voafaritra mazava eo amin'ilay ilan'Andriamanitra antsika amazanany antsika. Eny, averiko fa fonitsika mbola tsy nahalala azy dia efa voatahiro amin'ny tanjo pisina amin'ilay ilany antsika mihitsy ny amin'ny fotoana mapety ohatr'izao. Napiditra antsika eo amin'ny famonjena izy ahalala ny fahatsarany fa nitahiry antsika izy fontsika mbola tsy nahalala azy ao amin'ny androm-pamonjena. Joda dia niteny an'izany. Melohany aneka antsika famonjena, fa na dia tao anaty tsy fahalalana azy tsika, fa mbola tao anaty fahadalana, dia nitahiry antsika ao amin'ny famonjena azy Andriamanitra. Naona antsika hijery, maro ny zaza tao Egypte, be dia be ny zanak'Israely tao ary anisany tao Mosesy. Fa rehefa tonga amin'ny fandringanana ny lamatoa, ny hafa rehetra maty dia natsipy tao amin'ny renirano-nely. Fa Moïse nafenina tao anaty korbay, misy fiarovana ho amin'ny antom-pisina. Amen. Misy ho fiarovana ho amin'ny antom-pisina. Ianao hoe tsy mahita hoe nisy fotoana ianao nandeha dia nisy fotoana tokony ho faty mihitsy. Fa ianao reriny tsy maty fa be dia be ny zavatra mitranga efa tokony ho vita ianao fa nefa mbola eo ianao eo ihany. Maninona? Misy raha ilan'ny tompo anao. Zay na tonga le boriky niavaka tamin'ny boriky maro rehetra. Ary mahagaga fa eo io boriky io fa tsisy afaka nitangina an'le boriky mihitsy fa mifatotra teo foana.
Enao zany rehefa arovana dia voary mandrakizay. Ary rehefa misy raha ilany tompo anao dia tsy makasika anao zany. Noho izany izay manana an' Jesosy dia voatahiry hatramin'ny farany. Tsy marety kao an'Andriamanitra. Halleloia. Dia ozy izy Andriamanitra. Niresaka tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly izy. Za moa izay voasoratra ihany. Tsy haiko fa zay ihany aloha. Misy mantsy miteny misy ny tsy voasoratra dia mila mino. Aha. Ty ara-tsy vitako ny hafa indray ny tadiavinay. Ny andininy fahateloko hatramin'ny andininy fahenina amin'ny Efesiana toko voalohany. Isorina ny Andriamanitra ny Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika ao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra. Aiza any an-danitra. Araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary mifandrenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany. Rehefa nitendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy. Nitendreny tamin'ny fitiavana mba ho azy amin'ny fananganana ka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay kasitrahany fony. Ho fidirana ny voninahitra sy ny fahasoavany izay nasoavany antsika maimaimpona tao amin'ny malala. Le briky tsy nalala mihitsy hoe tena misy faminaninana ty resaky ty. Kanefa efa nisy zavatra voalaza momba n'le briky meloha amin'ny fotoana tongavan'ny mpianatra mahazy. Efa teo ny teny mpaminanina fa mbola mifatotra ihany izy. Nanomboka tany amin'ny Zakaria 500 taona zany le teny mpaminanina efa votsitra. Hoe misy anjara voatendry izy fi tsy nalala. Fa zao mifatotra teo foana izy. Tsika koa ny ohatr' zany. Voafatotra no fahotany Adama. Tsy tena afaka fa voagejan'ny nofo. Voafatotra ny zavatry ny tany, fafinaretana, toetra manandevo, gadra amina zavatra be dia be. Tsy afaka mitafiditra amin'ny planin'Andriamanitra mihitsy sika raha ohatra ka mbola andevon'ny ota nefa. Ao amin'ny toko 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Le briky tsy teo amin'ny vohatra nisy an'i Jesosy, fa le briky tery amin'le vohatra tanrify an'i Jesosy. Inona ny tiany Baiboly ho tenenina? Rehefa tsy eo amin'ny vohatra misy an'i Jesosy ianao dia ry amin'ny vohatra pitany misy azy. Fa sady tsy possible ianao ny ao aminy no ary. Tsy possible zany sady aty amin'ny tompo no ary. I briky io tsy possible ny fatotra raha teo amin'i Jesosy, fa tery amin'le vohatra anankiray izy na tonga azy voafatotra. Manaraka tsara tsika. Misy zavatra be dia be tian'Andriamanitra ho tenenina. Hitanareo nasehon'ny tompo anahy hoe io briky io voatahiry nanomboka tamin'ny andron'ny Zakaria, fa mbola tsy teraka akory izy. Nefa ny asa Andriamanitra nitahiry azy amin'ny andro anankiray hitengenan'i Jesosy azy hiakatra ny Jerosalema. Briky tsy mahafantatra akory ny antom-pisiny fa mifatotra eo. Tsika ilay tsy voatery fantatra hoe aninona eto ary tsika zany ianao ary manontany an'izany zao inona ary mba antom-pisika ahoana ary. Ohatr'izay mihitsy le briky. Fa ozy izy Zakaria voahomana izy ho tengenan'i Jesosy hiakatra ny Jerosalema. Fa maninona izy zany hoe ninona zany nizana izy atetaingina an'le briky andao hoe rangamba atao ese tsisy nahavitana anao ese an'le briky mihitsy hoe mba hitaingina azy dia mba hoe andao aloha mba hoentina kely. Satria nahoana voasoratra tsy tengenan'olona mihitsy io briky io fa Jesosy no taingina azy voalohany. Misy zavatra zany tena sakan'Andriamanitra tsy tranga mihitsy mandra-pahatanteraka izay ilan'Andriamanitra azy. Ino ty famarinana ty? Teo no nanomboka ny tonga. Zay mahatonga ny Satana misetrasetra mandrava ny olona tsy mahafantatra ny antom-pisiny. Hoe mandingana azy meloha amin'ny fotoana ampiasan'Andriamanitra le olona. Ny antony, teo no nanomboka tonga saina mivavaka ho amin'ny fiarovan'Andriamanitra mpanota mba hahatonga azy ho voatahiry mandram-piovany fo. Tsy maharety aika amin'Andriamanitra. Raha misy fianakavianao mbola tsy mivavaka, hoe tao mambavaka dia mandoly. Tompo, tehirizy iny adalabe iny. Tahaka ny tehirizanao ahy ihany koa mandra-pahatonga amin'ny fotoana isokafany sainy sy ny fony. Alala ny fisiny ao aminao. Toro tsara ny tanan'izay miaina. Ianao tsy mivavaka mahatonga ny Satana afaka mandrava ny hafa, izay tsy miambina nefa hitany masony fa tokony entinao mambavaka. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mampiforotra ny lohalitsika ny ranomaso mba hahatonga ny hafa ho voatahiry mandra-pahatonga ny fotoana izay ilan'Andriamanitra azy. Tahaka n'ity briky ty. Tovy amen moa. Rehefa tsy eo amin'ny Kristy manko tika dia tsy maintsy anivelany. Tao amin'ilay vohatra ny fanandrify amin'i Jesosy no mifatotra io briky io. Dia naniraka ny mpianan'i Jesosy niala teo aminy ho any amin'ilay briky. Ilainy sika tsy mijanona fotsiny eo amin'ny toerana tsara misy antsika ao amin'ny tompo,
fa mandeha mitety vohatra mamaborika ilain'Andriamanitra. Eo aloha misy zavatra ilan'ny tompo azy matomba aniraka anao izy. Izy ampaniraka ny tompo, ny tanjona hoentiny eo aminy. Ny olana eto dia zao, ahoana ny amana ny fatoran'le biriky? Ny lalàna dia miteny fa tsy maintsy misy zanak'ondry aloha maty, hovahana ny zanabiriky. Ary teto ny zanak'ondr'Andriamanitra dia niditra tsehatra mihitsy isolo azy. Zay le Efesiana 2:1-7 teo. Ary ny zanak'ondry novonoina ny mampifandray antsika amin'ny planin'Andriamanitra. Araka io Exode 13:13 io. Ao amin'ny Romana 9:9 dia misy zavatra mitranga. Ary eo no manomboka ny remarika antsika amin'izay idirana ny amin'ilay tena afatra sy votoatiny. Romana 9:7-20 vakina re amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Dia izay voantso araka ny fikasan'ny rahateo. Mihaino tsara amin'izay tsika. Satria izay fantan'ny rahateo no nitenireny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. 7. Ary izay nitenireny no nantsony koa, ary izay nantsony no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Ao ve tsika? Andriamanitra ny miantso antsika ho ao amin'ny plany mpifandraisana aminy. Efa voaomana talohany nanondrenany fanondrenany zao tontolo zao le programa mpanendrenantsika ho ao aminy. Rehefa miresaka hoe antso, ka miteny ny Baiboly hoe antso, dia maro amintsika no mieritreritra hoe antson'Andriamanitra dia asa foana anatin'izay tsika. Anao asa. Misy zavatra mpanaoviny ahy matoa natsony ahy. Tsy lavaka misy zavatra ao anatin'ny antso ny fanompoana. Fa mizara roa ny antso, zavatra mahavarina na dia zao. Isaky ny antso mpanompo ny Andriamanitra dia indroa foana. Saul, fa tsy hoe Saul ndray mpandeha fotsiny. Saul, nahoana ny manenjika ianao? Ao amin'ny Exodus 7:7 Moïse. Atsony indroa Moïse. Fa maninona n'le izy ny indroa foana? Ary Andriamanitra ny antso ny ray, Jesosy ny antso ny ray dia hoe Eli. Fomba ny zareo mihitsy zany le miantso indroa io. Inona ny dikan'le izy? Rehefa mamaky Baiboly dia diny ohatra amin'izany. Misy fanononana indroa le anarana. Tsy indray mandeha izy. Inona ny antony? Ny antso rehetra izay ataon'Andriamanitra dia indroa. Inona ny antony? Ny antso voalohany ho amin'ny famonjena, ary ny antso faharoa ho amin'ny fanompoana. Ny ray faharoa dia tadio appel amin'ny servisy na fanompoana. Fa ny ray voalohany appel au salut na famonjena. Zay nantsony amin'ny famonjena ihany no antsony amin'ny fanompoana. Fa tsy maniraka anao amin'ny fanompoana izy sy ny eloava ny famonjena. Tsy marety ao an'Andriamanitra. Ny antso sy mijanona treo amin'ny fanompoana fa mandroso. Ny antso sy mijanona treo amin'ny famonjena fa mandroso ho amin'ny plany mpamonjena ho amin'ny fanompoana ihany koa. Mampifandray-tsika amin'ny planina mandrakizay ny antom-panomezan'Andriamanitra ny fanolorana an' Jesosy zanany eto ambonin'ny tany. Misy plany mpamonjena voaomana ho antsika mandrakizay. Ary aoriny io plany mpamonjena io tanteraka ho amin'ny fiainantsika, vao nantsontsika natateraka ny fanompoana mba hahafahantsika ho fantsona hamonjy ny hafa ihany koa. Andriamanitra tsy manoro antsika amin'izay tokony atao, tsy neloava ny fananantsika fahatsapana, fa efa voavony sy tanteraka ao amintsika aloha. Marka 7. Halleluja. Marka 7, 17-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niakatra teo tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tia nakeo aminy dia nakeo aminy ireo. Ary naneny 12 lamy izay izy ao aminy irahany itoroteny sady nanana fahefana moka demonia. Ao tsika jereo tsara eto fa niantso aloha Jesosy akeo aminy. Ny antso voalohany akeo aminy. Ohatranao ny rehefa miantso hoe iana avimona. Marina sa tsy marina? Avianao aty aloha. Dia rehefa tonga eo amin'izay andana ataovy izao.
atsangana-tany hoe mino an'izany eo tsika Jesosy niantso teo tendrombohitra avy daholo nareo zay tiany akeo aminy tonga androa ambin'ny folo lahy vitany teo ambin'ny folo lahy tonga teo aminy vao naniraka azy amin'izay izy après antsony ireo aloha tonga eo aminy vao irahany appel aloha ho eo aminy vao appel irahany niantso eo aminy dia manome toky anao fa ny toerana misy anao dia ao amin'ny Kristy aloha tsy mahazo miala ao amin'ny Kristy zay rehetra irahany Kristy position aloha tsy maintsy positionné ao amin'ny Jesosy ianao vao omeny fonction na asa na andraikitra amin'ny Romanina 9:7 manaraka tsara ve nareo Romanina 9:7 ozy izy ny tenin'Andriamanitra izy ny manameloka Kristy Jesosy nefa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra ary mifona ho atsika inona ataony mitoetra eo an-tanakavan'Andriamanitra izy aloha zay vao fonction mifona ho atsika na Jesosy zany any an-danitra mila mitoetra eo amin'ilay position izy aloha vao manao ny fonction mpifonana ho atsika mi-intercéder amin'ny fonana izy eo akavanandray fa tsy maintsy eo akavanandray aloha izy vao mifona ho atsika izy tsy efficace zany na natao izy fiatraika ny asanao raha toa ka tsy maro toerana amin'ny position anao ao amin'i Jesosy halleluja tsy efficace ny fonction raha tsy adéquate ny position tsy possible mihitsy tsika ny ainana zany atao hoe asan'Andriamanitra feno voninahitra raha tsy tanteraka ny fijoroantsika eo amin'ilay position no hamarinan'Andriamanitra sy miaina ary vonina ampiaina sy izara amin'ny hafa ny fahamarinan'Andriamanitra rehefa tsara toerana ianao amin'i Jesosy dia tsy misasatra ianao amin'ny asa dao tsika iteny na ny assurance ny anjely Gabriel ange Gabriel dia niteny tamin'ny Zakaria ho avy Jauna izy eo ampisoronana Elohim Adonai Haleminahi Halalahi izy le mpisorona be reny dia mandeha ny emboko tonga dia anjely Gabriel nijoro teo janony io anjely Gabriel mantsy avy aminay boka tamatavy dia ozy izy i Zakaria manakory dia ozy izy le anjely zahay koragna aminao ino raha koraninao aminao ozy izy Zakaria zakaiko aminao zao tovy anatin'ny lohanao ty raha anakiraiky aty efa elo nangataka Jauna io fa Jauna io tonga am'izio io efa 6 mois kibony Marie e Elisabeth ahoana atateraka an'izay meme Zakaria dia jerenareo amin'izay ny assurance nananany Gabriel io le tiako tenenina amintsika hoe tonga dia mahazo antoka be izy inona na tonga azy tonga dia soira be amin'ny zavatra ny teneniny Gabriel satria tsara position izy tsara position daso amen Luka 1:9 inona ny teneniny ary lay anjely namalaka nanao tamin'ny Zakaria hoe zao ny Gabriel aiza ny position zay mitsangana eo anatren'Andriamanitra dia zay vao fonction irana amin'izay iteny aminao hitanareo mahatonga mpanompon'Andriamanitra misahirana sy misasatra be misalasala rehefa mpanaovin'Andriamanitra zavatra fa tsy sura amin'ny tenany satria tsy tsara n'le position sy le communion fa Gabriel tonga dia nety be mihitsy satria za tsy miblagy aminao zany olo amin'ny fanatren'Andriamanitra foana ny zavatra teneniko mety sinonao fa matoa tonga tsy sura amin'ny zavatra teneniko fa hitranga amin'ny fiainanao zany satria fa votsitra le izy atao ahoana fa tsy akamerim-botsitra ntsony ny an'Andriamanitra fa zao mona aloha ianao fa tsy maintsy tonga Jauna
mahita mpanompon'Andriamanitra avy ianao iran'Andriamanitra iteny zavatra tsy takatry ny saina dia misalasala izy. Crise d'identité zany. Crise d'identité zany. Tsy bien placé. Le finoana eo amin'ilay toe-po tsy tsara fiombonana amin'Andriamanitra. Fa inona no lazain'i Jesosy? Efa maninona izy manao zavatra goavana be, maninona izy mahita exploit ngeza be, nefa nanetry tena olona ozy izy eo amin'ny Jaona toko voalohany izy 9:20 sa toko 9:20 8:29 ozy izy fa zay miaraka amiko dia eto androko mandrakariva. Position aloha, halleloja, tsy mandava irery zany mihitsy izy. Mahatsapy izy ny pozisiony fa eo foan'Andriamanitra. Anao tsika izy teny inona ny kitiany devoly voalohany rehefa tonga eo fiainanao izy ampidiriny ny ota mba tonga anao tsy hatsapa fa eo fanatrehan'Andriamanitra ianao na miaraka aminao Andriamanitra. Lasa renao hoe tsisy fanotronana satria nahoana misy ota mamatotra. Fa raha vao libre ianao miaina tsara amin'ilay sitrapon'Andriamanitra, mahafantatra tsara amin'ny pozition anao, tena mitsotra aminao fa misy hery mitondra anao isetrasetra anova zavatra ambabo fanjakana ho an'Andriamanitra, ijoro vavolombelona ny fahamarinana, tsy amin'ny tahotra amponona satria ny finoana miasa amin'ny fitiavana. Apendararara liobrasikatadika. Halleluja, halleluja. O Jesosy Luka 5:10 iverina kely tsika ny 20 ka hatramin'ny 17 hoe vao izy dia hoeto miaraka aminareo. Naniraka mpianatra roa lahy Jesosy. Inona ny zavatra niseho voalohany? Naniraka amin'ny mpianana izy. Faharoa naneo izy le mission hoe zao natao. Fahatelo namahafatorana ry zareo miaraka amin'ny fitaovana, mety ho antsy io na mety hoe raha mafimafy dia azo fa inoko aloha fa sabatra. Ny antso manko ohatran'ny sabatra tenin'Andriamanitra ny amahana azy. Asa manokana ho amin'ny famahana boriky satria nahazo baiko ry zareo manokana avy amin'i Jesosy izay nanendreny azy. Fa zao koa ny zavatra nahavariana. Rehefa Jesosy maniraka anao tsy tonga dia mety izy fa tsy maintsy misy fanoherana. Fanehana tamin'ny fanoherana indray ilay mpianatra roa lahy, nisy ny tena fa ataonareo iny borikinay. Dia ozy izy Jesosy, teneny fotsiny hoe misy raharaha ilan'ny tompo azy. Tonga dia mipotra ho azy ka ilay vahaolana ao anatin'io zavatra io, tonga dia fatana. Appel voalohany nakeo amin'i Jesosy, appel faharoa avy eo amin'i Jesosy nakany amin'ilay boriky. Fonction. Tonga tao amin'ilay fonction, tratranao position. Tonga dia nijoro ilay olona, tsy azo alaina boriky. Fa rehefa tonga teo amin'ilay position, nanonona ny anaran'i Jesosy. Teneny fotsiny hoe mpampianatra naniraka anay. Rehefa milatsaka ny ordre dia miteny fotsiny eo ny anaran'i Jesosy. Tonga dia mangina daholo ny fahavalo mitazana fotsiny devoly hoe oeto le briky, oeto le briky, oeto le briky, oeto le briky. Hitanareo misy zavatra mifatotra dia misy opposition anoloanao fa zao mila assurer anao ny position misy anao mba ahafahan'le fonction sy le asa ampanaovan'Andriamanitra anao ho efficace na izy fiantraikany satria mahatoky ianao eo ampijoroana ao anaty fanondrahana ny hery ny anaran'i Jesosy, ny fahefandrahan'i Jesosy, ny hery ny fahasoavan'i Jesosy ao anatinao tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Mandeha ho azy zany. Karaha mbola misy tsy fitoerana tsara ao. Misy motivation diso. Andraso hiditra tsika teneno akaikinao hoanitsika hoe. Asa tatraka alongany hoe. Amen. Rehefa voavahan'ilay mpanompo ilay fatorana teo amin'ilay zanabriky dia nentona any amin'i Jesosy ilay izy. Eno ity. Maro amintsika mpanompo irahana no vilalana eny am-pandehanana. Fona ny teny fahamarina fotsiny tsotro zao ahako. Tsika eto mantsy betsaka amin'ny pasteur, betsaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, za koa ao anatiny. Andao ny antsika hijery ny teny rahalahy Paoly. Rahalahy Paoly iny mahafinaritra koa ny zavatra teny eny. Amin'ny Filipianina zao, toko voalohany, 5:5 zao Paoly. Paoly ihany io ozy izy. Fialonana sy fifandirana aza no itoriany sasany an'i Kristy. Ary fifaliana kosa ny an'ny sasany. Fa inona mampiavaka andreo? Mpitoro filazantsara tsika tonga eto, nasaina mahaboriky daholo tsika. Voavatsika ilay boriky. Dia zao, misy ny sasany nanao ny asany amin'ny fialona sy fifandirana.
ianao mahafantatra ny any anatinao mpanaovana ny asa. Raha vao misy fifaninanana ao anatin'ny fonao, tsy manana vision ianao fa hoentin'ny ambition. Ambition no mitondra anao fa tsy vision. Ny olona visionnaire zany tsy mierikerika mijery ny hafa fa mifantoka amin'ny anjara voatendriny. Ohatra amin'ny Paul ohatra, za ozy izy ny eo anoloko mijereko ny loko eo anoloko fa za tsy erika mihitsy hijery ny hafa. Ary ny olona visionnaire na olona manana fahitana azy vision voafaritra mazava ao anatiny dia tsy mierikerika sy manam-potoana hitsikeriana ny hafa fa misaina izay hampandroso ny hafa hiaraka aminy. Toy izako le izy fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendry ho mpanafatsiny ny filazantsara. Afatsiny ny filazantsara rehefa feno fitiavana an'Andriamanitra ao anatin'ny mpitory. Fifampiandaniana kosa ny toriany sasany an'i Kristy fa tsy mba madio fo ka mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako. Zany hoe lasa le tena miorina no miforitra sy malahelo mahita n'ilay tsy tonga saina eo am-panimpona ho amin'ny tanjona hafa ny anim-pony an'Andriamanitra. Ahoana ka mihinana ty Baiboly tenenina? Maro ny mpanompo miasa ao amin'ny sahan'Andriamanitra, tsy miasa ho an'Andriamanitra fa ho azy. Misy ny teny ozy Paoly, Jesosy notion fa ho azy ny tanjona. Maninona mahatonga le izy hoe ho azy ny tanjona? Tafiditra ny fialonana, fifaninanana, te-hisongadina. Ary fafan'ny Jesosy mihitsy tsy ao anatin'ny fo fa amarinina amin'ilay hoe mandroso le toetra tokony ho fafana. Be dia be zany ny virus tokony ho fafana ao anatin'ny disque dur. Fa saingy mbola mandeha sy na dia misakady azy le ordinateur fa rehefa elo mamono carte mère. Alléluia. Misy ny mpanompo tena ozy izy Baiboly hoe amina motif tena hoe pur. Fa misy ny mpanompo ambition personnelle. Lasa tafiditra ny toetra maha-olombelona, avonavona, toe-po, te-hisongadina. Le tena madio dia mitondra ny boriky eo amin'i Jesosy. Fa ny mpanompo be ampo tsy tena mahita an'i Jesosy ny olona aoriany fitoriany fa mahita azy aloha. Fampianarana io. Fampianarana tsy mitodika mampitodika n'olona ahita an'i Jesosy hoe zany mitsy ny ilaina ho amiko Andriamanitra. Raha va fivoriana mangorangoraka amin'ny fon'ny olona miova izy any an-trano. Fa tsy tokony mpanompon'Andriamanitra ny tadidinao mialento hoe pasteur Rodolphe kosa aloha. Tsy ilaiko zany. Ny fampianarana eto tsy ampitodika anao mihitsy ny hoe za lehilahin'Andriamanitra na za ampiasain'Andriamanitra na zany tena tsy horenao eto mandrakizay zany. Nandrana ampiavana anao aminy, ny raisanao aminy, ny atonga anao ninona fatorana, voavay anao ateriko amin'ny mpanao anao fa tsy zany namonjy anao. Angatsy renanao fa ny anadinana amin'ny mpampianatra mbola mihoatra no mpianatra, na za koa raha ho adinina. Ka inona ny tombony ampitodiko ny sainao hijery ahy hitoky amin'ny ositrako? Tsy testameta taloha tsony zao nama. Raha mba tamin'ny andro Mosesy zany azoko le ferina. Baiboly milaza fa tsy Mosesy no henona, tsy Eli no henona, fa Kristy no henona. Noho izany rehefa feno fahatahorana an'Andriamanitra petraka ho azy ny haja, ny fifanompona, ny fanomezan-danja, ny fifankatiavana, izay fototra tokony horena amin'ny filazantsara marina, ahatonga antsika ho votsitra ao anatin'ny sekoly mpamonjena hiaina marina amin'ny famonjen'i Jesosy. Ary rehefa neny ny trompetra mifampijery fotsiny dia mifampisomailina hoe mialantsika fa io mifampakatra. Somary te-kavan'Andriamanitra orakoraka mafy aman Jesosy. Ahoana ny fisehoan'ilay fampianarana tsy izy? Lasa tsy mifototra amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra fa ezahana totofana le fahamarinana andrasan'Andriamanitra fa mampianatra ny olona hijery olona tsy tanteraka. Raha mba ohatran'ny Paoly ahay vita miteny hoe manahafa ohatry ny anahafako an'i Jesosy. Jesosy isa zany nitafina amin'ny alalanao. Marina ny anahafana an'i Jesosy. Tsy mirakila be. Tsy navita 67 hectare ako. Tafina amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny fitiavana, amin'ny fiheverana ny hafa. Tafana amin'ny toe-po sy toe-panaraka n'Andriamanitra. Ny toe-panaraka n'Andriamanitra sy ny fandrosoanao dia zavatra tsy azo sarahana. Fa
fa tahaka izay nambinana amin'ny fiainam-panahinao ihany koa ny nambinana mombanao ray manontolo. Fa raha vao misaraka ireo ny toe-panaraka an'Andriamanitra tsy tanteraka mampiheboebo anao izay anananao. Dia mivoaka avy any satria tsy voamana amin'ny fiainam-panahy tonga dia hita hoe mialamy be zesta arriviste. Sao dia ty aminay ny aty aminareo ahoana dia tonga dia tsindriko ny anany an-danitra tena topo attention. Ireo tsy dia miteny aminay loatra ireo. Amen. Za tsy atsony Nigeria fiangonana fa nandrana toro fahamarinana mba tonga an'izay manodidina eo namiko any an-danitra. Somary tiaka ao anatana. Aka betsaka mantsy ny fampianaranareo ohatrany hoe tsy rarahina mihitsy ny tany fa lanitra foana. Non, mety ho azy ny eto an-tany tena possible mbola eotra lava zao hoe any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Afaka manao exploit sur exploit Andriamanitra alohan'ny fotoana iverena ary za mino an'izany. Fa tsy nandalo eto fotsiny tsika hitarafana hoe tena ohatrany hoe ay ve za manompon'Andriamanitra izany ohatra zao hoe afaky ny anambeno fa ny Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Fa zao ny fainam-panahinao aloha voalohany indrindra. Aloha tsisy nininona raha tsy ho any an-danitra. Marina sa tsy marina aloha. Raha namako kambonareo dia mba mitiafa mafy an'Andriamanitra. Le tena mpanompon'Andriamanitra pure tena mitondra an'ilay briky ho an'i Jesosy. Fa ny mpanompo be ambition kosa dia mitaingina briky fotsiny ataony dia ataon'izay any aminy aloha vao any amin'i Jesosy. Ary tsy ekeny mihitsy raha tsy hita izy. Tato ohatrany tsisy tantara hoe iny jaunina koa nitaingina ny anankiray na i Petera. Jesosy rery niakatra ny Jerosalema, izany hoe voninahitra ho an'Andriamanitra rery. Fa izy ny raha namaha fotsiny fa ny tompony no misitraka. Misy zavatra misy zavatra tiako fantatrao anatin'izany. Alléluia. Tandremo, tsy action jeren'Andriamanitra fa ny intention. Andriamanitra tsy mijery action, tsy zavatra ataonao fa ny ao anatinao. Inona ny ao ambadiky ny action anao, ny zavatra ataonao. Tena ho voninahitr'Andriamanitra marina ve nanaovanao zavatra? Sa ianao te ho te hafana fa mahavita zavatra? Andriamanitra tena mahavita manao zavatra mihoatra no zehetretin'ny sainao. Fa n'Andriamanitra koa azy matahotra so animba ny fiainam-panahinao. Andriamanitra tena mahita ny miafinao apo ary izy mahalala izay ao anatsika. Eo am-pitondrana ilay zana-briky eo amin'i Jesosy. Inona ny ao anatin'ny fonao? Fa ny marina ane rehefa izy ny maniraka anao, izy ny miantoka anao, izy ny mitahiry izay vokana. Tsisy avy aminao na kely araka maninona mizesty. Tsy azoko an'ila izy. Hatreto izy tsy azoko. Jaona toko 5:10 ny 9:12 mba avakio reto fa aza jerena fotsiny. Jaona toko 5:10 ny 9:12. Inona ny teniny ao? Tsy hainareo no mifidy ahy. Za no mifidy anareo ka nanindry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo mba omeny ray anareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako. Izy daholo ny centre ao anatin'io. Tsy hainareo no mifidy ahy fa za no mifidy anareo. Za no nanindry anareo mba handesy amo mba haretany vokatrareo. Halleluja. Mba omeny ray nareo zay an-danitra zay angatanareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany tsisy avy amiko mihitsy. Le vokatra izy ihany nanao anazy. Izy ny tompon'le finoana. Izy koa manefasyfatsy za. Ka maninona ary no misantoka hoe mavita zavatra amin'ny fotoana ampiasany ahy. Eo ne le tsy azoko hoe. Tonga dia vieny dia voly kely fotsiny. Dia tezitra amin'izay rehefa io voninahitra io ne rehefa mipetraka amin'ny seza amboninahitra ianao. Oreta, zany ny aina tao anatin'izany taloha. Rehefa ampiasain'Andriamanitra dia manomboka miteny miavaka ny olona zany manamary teny ao anatin'ny fampiasain'Andriamanitra. Zay lesona teto omaly. Dia amin'io tosikili baba ao andamosina ihany fa zany hoe tsy maintsy miforotra ny olona satria olona ampiasain'Andriamanitra koa. Rehefa nitairin'i Jesosy so dia tsy fantatro zay vao anenina tonga saina amin'izay. Mahafinaritra anie zany hoe ny olona rehetra vao tonga avy any na lehibe na kely vao tonga avy any dia mioro tena mitsotra aminareo fa rehefa anatina fivorinana pastera fantatry ny rehetrarehetra zany. Tonga avy any vao miditra fotsiny. Indra be ositra. Raha be ositra antare. Rodolphe. Teneno akaikinao tsy ilainy zany. Tsy ianao le izy hoe ataodro ny tananao Jesosy le izy. Za te hampianatra anareo anatin'ny foko iray manontolo mba tsy haninenana. Satria tsy maintsy ho avy izay fotoana izay. Ninona zavatra isehoan'Andriamanitra ka tsara ho fiainanao. Meo voninahitra izy. Meo azo voninahitra.
zany ny apokalipsy 4:7-10 le satroboninahitra eo amin'ny lohan'le olona 420 endry natorany eo tongotry ny tompo fa izy nametraka azy eny andohany, izy nametraka azy ny voninahitra teo andohany Jesosy. Aveo indray izy naninona nanoraka an'ilay izy eo atongony. Fatatsika zany raha ohatra ka tsy tena ao anatin'ny fotsika zany ny intention ampotsika mbola zavatra hafa, le any am-ponao mihitsy mila miova aloha. Tena manome voninahitra n'Andriamanitra marina. Zany no tena toetra na mpanompon'Andriamanitra, mety amin'Andriamanitra, mamerina tsara ny voninahitra any aminy. Nandeha sao tsika no manakana ny fidiran'i Jesosy amin'ny Jerosalema. Satria tadidio tsara ny problème raha tsy nivotsorantsika tsara le boriky dia tsy afaka hifankahita amin'Andriamanitra, tsy afaka noentin'Andriamanitra koa. Fa tsy maintsy makeo amintsika aloha satria zarintsika avy fatotra ry le izy dia fatorantsika eo amintsika. Dia fatorany aminao dia tsy maintsy mitikodina eo aminao aloha le boriky. Fa raha vao tsy mitikodina eo aminao izany izy tsy afaka libre makany amin'ny tompo, fa ianao zany tsy maintsy eo. Fitsoro izy. Tenenino akaikinao, fitsoro tsara ny boriky ho an'i Jesosy hoe. Fa aza fatoranao eo aminao le izy hoe. Alleluia. Misy fotoana Jesosy tena manome voninahitra ao amin'ny ankonana misy ianao. Fa ny problème tsy vitanao no misarika ny mason'ny olona hifankahita amin'Andriamanitra, fa ny ankabeazan'ny olona mbola mijery anao ihany. Te ambabo ny tanàna ho azy Jesosy. Tadidio tsara voavily ny mason'ny olona, tsy teny hijery azy fa ho any amin'ny olona ampiasain'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny Mosesy, rehefa nanondrana ny zanak'Israely dia tonga menarana mahafaty, nanaikitra azy, izay nijery Mosesy maty, fa izay nijery an'le hazo, teo amin'le menarana iny ihany ny velona. Ny direktive, le hazo fijaliana ny jerena, Jesosy ny banjinina fa tsy olona. Ka miala tsiny fa tsisy famonjena ty amin'ny Rodolphe fa amin'ny Kristy. Zay no mahatonga ny teny mitondra fanafahana fa tsy olona. Za tsy miezaka ny ampitodika anareo amin'ny onction, fa ny onction ato anato mitovy amin'izay ao anatinareo ihany satria fanaray no men'Andriamanitra antsika. Fa mamelona ny ao anatinao kosa alala sy hifankahita amin'ny fanotronan'Andriamanitra, fa ny fahafenona ao aminy izay nataony ato amiko dia nizarany ao anatinao ihany koa. Za angataka aminay mba hahafahany fanan'Andriamanitra ao anatinareo ozy Jesosy. Valim-bavaka Jesosy zany. Areo ka tsisy anankiray isantoka fa afaky ny hivavaka atonga an'izany ao fiainan'ny olona anankiray, fa izy rery ihany no membonahitra mandrakizay. Ndao tsika tia tanana mafy be ho azy. Amen. Rehefa mampitodika ny hafa ianao ka manaitra azy hijery ianao dia mamono olona ianao ny dikany. Ninona fampianarana mampitodika olona hijery olona dia mamono olona zany. Satria le menarana tsy maintsy anaikitra foana noho ny ota. Zany rehefa ao amin'ny Kristy ny olona dia manana fiainana be dia be. Afaka mety misy onction ampiasan'Andriamanitra ny olona, ahatonga ny olona anankiray isitraka n'le fahasoavana vokatry ny fanoloran-tenan'i Jesosy. Fa ianao mpanompon'Andriamanitra izay ampiasainy tsy tokony hifikitra sy nindraindra loatra ny ositra ao anatinao, ndreo latsaka ny famonjena ka tsy hitan'Andriamanitra ny olona, fa lasa hiantehitra amin'ny onction voafetra ao anatinao. Ny limitiny ny ositra ne ao anatin'ny olona, misy limitiny ny ositra ao anatin'ny olona. Fa ny fanotron'Andriamanitra no mahatonga ny ositra afaka misetrasestra satria ampiasain'ny tompony eny am-pelantanany. Aza vela anery olona amin'ny fomba fijery io. Fijery eny na voanevy hoe tsara le voankazo hoaniny, very zao tontolo zao satria vilany amin'ny tsy tokony ho aleny le fomba fijery. Ianao avy enareo? Mamery olombelona ny fijery. Fijery koa na voan'le teo amin'ny le menarana varahana nanaikitra dia namono ny olona. Hozy izy hoe jerevany le azo diso fijery vao mifantoka tany Mosesy koa, vita koa. Noho izany ny fijerinao mila mitodika sy mahitsy tsara. Mibanjina ny Jesosy Kristy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Halleluja. Halleluja sa tsy halleluja? Mahafantatrareo hoe fa izy na amin'io resaka fakam-panalalovanao sy fizaham-toetra io azy efa nilanjainy mialohan'ny fotoana isehoany io. Zany hoe efa vita lanja daholo. Zakanao matoa nataon'Andriamanitra iseho. Dia nitesiteny koa le izy hoe raha lasa miakatra loatra tonga dia nampidininy. Zany hoe efa vita zany ny ady momba n'io sedra lalovanao io mialohan'ny fotoana isehony. Tsikitsiky ianao fa raha zanak'Andriamanitra tsy maka izany io. Tena sura amin'izany. Andao. Korintianina voalohany toko 7:17 reto. Novaka itsika.
tsy misy fakapanana fizantoetra mahazo anareo afa tsy zay zakan'olombelona nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy amelanareo alay mpanahy mihoatra noho zay zaka inona ny dikan'izany tsy zavatra mitrangy eo ka tsy vita testa melohan'ny fotoana etrenao azy fa raha vao misetrasetra avy be izy dia ampidininy aloha mba le mety aminao fa matoa zany iny olona mety mijery hoe oy mafy be ny azy fo izy Andriamanitra hoe zakany io matoana velana izy tranga ary rahaton'le fahazakana efa samy voaomana na ny lalaka ivoahana azy manana fanantenana fa raha mbola Jesosy avy any Nazareta akoa ny Jesosy avy any Nazareta tafavoaka ianao zany ny tena fahamarinana zany amen halleluja halleluja farany halleluja ao ny tontolo ny famonjentsika inona no natonga le roalahy tany Amosa le roalahy tany Amosa ohatra ny regny koa voateny foana fa tsy maninona fa maninona le roalahy tany Amosa tsy nifakahita tamin'i Jesosy dia nareo ve mieritreritra hoe raha mandeha miaraka aminareo eny an-dalana zany fa sendra tsy hitanareo elaela za efa mitory teny oya ary anatin'ny fitoriako teny tokony fantatrareo ny timbrako vocal hoe zany pasteur efa miresaka vocabulaire expression sy nrehetrarehetra tonga dia fantatrareo hoe ohatra zay le teny malagasy sarotsarotra nefa mame tsirony eo mitory teny ohatra dia miaraka tsika eny an-dalana elaela tsy hitanareo dia tsy todika avy anareo hoe ary tena pasteur Rodolphe zany fary zareo tonga dia tsy nifakahita déconnecté tanteraka Jesosy nefa milaza hoe niondroko malala ny feoko mpianatra nefa reto lasa tsy ondro tampoka ka inoy amin'izay le fiteny tsy hoe rehefa mpianatra ianao dia tsara ny jentilesy ho boriky fa misy fotoana mpianatra déconnecté mitovy amin'ny boriky enariny lazay le rangaty vaky io ny baiboly eo amin'io ka toko 720 marina zany reo ve miaraka iny an-dalana efa lavidavitra ihany le efa lavidavitra dia nataontsika hoe teny anankiray ve tsy tokony asaina hoe io kosa rangahy izy raha izay faharoa zareo efa nahitany Lazarosy nitsangana tamin'ny maty nefa mbola tsy ampina ampiorona ny finoana zareo hoe ino hoe Jesosy koa hitsangana oriny Lazarosy mba hatsangana ohatr'izao ny tananareo fa zao lesy miaraka amin'Andriamanitra misy zava-baovao tsy nahafantaranao azy foana isehoany eo amin'ny fiainanao ka raha vao very ao anatin'le fisehoany ianao very ao amin'ny teny ianao manadino n'le tenim-pahamarinana ka tsy voazo n'le tenim-pahamarinana tonga dia very amin'ny fisehoany ianao ozy izy Jesosy tsy ao amin'ny teny no tehirizana n'le famonjena hoe voatahiry hoe mandre teny sy mahalala teny be dia be ianao fa na Jesosy aza no nitoro tamin'ny zareo nanomboka tany amin'ny Genesis mandrapatonga tany amin'ny nahafatesany sy nitsanganany dia mbola tsy nisokatra ihany ny masony zareo zay ny mahasarobidy ny communion ho ambony lavitra noho ny hoe fanompony fianarana teny fotsiny fananana révélation betsaka nefa ny ahitrahitra fotsiny ndrehetrarehetra reny hianatra ao amin'ny sekoly mba alala ny tenin'Andriamanitra tena ananina maiky ny zara fotsiny fa tsy mandatsaka n'ilay izy ao anaty folo rehefa voare le teny tonga dia mba eno ilo anetra ny tompo mba manahoana hianatra amin'izay manomboka androany mba ampifanandrifiny ato anatiko amin'ny voalohan'ny tenao safidy fotsiny le izy dia zao hoe mba atao hetaheta fotsiny le izy farafaharatsiny tonga hetaheta ao anatinao maniry a tompo maniry a ny iaina ny teninao ary manomboka androany dia hiaina amin'izany a sy zotra amin'izany vonina tompo ny anina fiainam-piovana amin'izay ny olona mangetahita an'Andriamanitra dia mazoto miaina ao an'Andriamanitra ny olona mangetahita an'Andriamanitra maniry ny fiainan'Andriamanitra ny toetra an'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra ho aminy maniraka anao andohalika ilay izy tompo tena faniriako ny toetra amin'ny sitraponao faniriako ny iaina ny teninao androany tompo milanao a halleluja eo anilano foana no tiako izy ay miankina amin'ny fitiavanao sy tady toeran-kafa
fahasambatrao tompoony fanatrehanao ampioainy fanatrehanao eo anilanao foana eo anilanao foana no tiako isiay miankina amin'ny fitiavanao tsy tady toeran-kafasambatrao tompoony fanatrehanao ampioay ny fanatrehanao tompoony fanatrehanao ampioay ny fanatrehanao. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Ataovy androany maraina izay anananao fo feno fahatsapana ao anaty vera misy ny ilainao dia izy. Misy fotoantsika indraindray averiko indray miafina ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra. Ny fotoana adinontsika efa na ny fotoaman'olona aza indraindray raha tsy tenao amin'i Jesosy ny fonao dia tsy ho an'i Jesosy akory ny olona atao aminao fa lasa haingom-piangonana fotsiny satria tsisy olona anankiray tena miova fo misokatra mahalala an'izany atao hoe communion amin'Andriamanitra izany. Ny tanjon'ny fiombonantsika amin'ny tompo androany dia ny ahafahan'ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay ho voatahiry sy ny iverenantsika amin'ny fitiavana voalohany hirehitra amin'Andriamanitra foana. Azadiny fa tsy fiainam-pifaliana fotsiny amin'izay mety ilantsika azy no anantenantsika n'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika tsy mamoy hoe ny zavatra any amin'ny herin'Andriamanitra hoe ny herin'Andriamanitra zao ny zavatra vita n'Andriamanitra. Pradena be hoe Andriamanitra mahavita ny rehetra amin'ny sekoly ny finoana. Fa ny iombona amin'Andriamanitra satria efa tsapantsika tokoa fa Andriamanitra dia mihoatra noho ny zavatra rehetra ary tsisy ambony no ny hery sy ny fahefana. Androany tiako hisokatra ny fonao anatena izay tena firaisan'izay ho tanteraka amin'ny lohaniny. Zavatra anankiray ny angatahako aminao dia kipio masonao. Misy zavatra anankiray izay tenenin' Jesosy aminao foana. Teny aminao fana masina efa ela ilay izy ny ainanao. Androany Andriamanitra teteny aminao anatin'ity sekolon'ny fiombonana amin'ity. Bitsika Jesosy, zanako, tena mampalahelo andrindra ary matetika sakana tsy ahitanao amin'ny tanako. Dia ny nanekenao ho tonga fahazarana ilay fiainam-paharatsiana izay efa nampatsiahivoko anao tamin'ny alalan'ny fanahiko na tsy akasitrahako. Akipio masonao avelony mamelano fanamasina ibitsika aminao hoe ty le ifikiranao an-tsafidy efa tiako esorina nefa mbola tsy ekenao. Isaky miseho le izy dia io fataonao indray. Androany Jesosy mijoro eo anoloanao izy miaraka amin'ny fo tena feno fitiavana anao. Le zanakadala rehefa miverina tsy le zanakadala be ampi-po fa le zanakadala natsapany fahaverezany fa tsy mendriky ny antsoina hoe zanaka intsony fa mendriky ny atao mpanompo azy noho ny nataony. Izay natonga ny rainy tsy nahita afa-tsy ny fiverenany satria ny fiverenanao no important amin'Andriamanitra fa tsy nataonao akory ny tsy vitan'Andriamanitra ny amela azy. Tenenin' Jesosy amin'izao fotoana izao. Manaiky ahy Jesosy. Manaiky ahy Jesosy. Alleluia. Manaiky ahy Jesosy. Tenenin' Jesosy. Iny ianao le mibanjina ny azo fijaliana iny. Matsiaro fa nisy maty anao teo amin'ny azo fijaliana. Nisy nafony ainy nandatsaka ny rano ho famonjenanao. Ao anatin'iny asarobidiny fitiavana iny indrindra. Ny alatsorany tanany ho anao.
tia miana anao Jesosy, tia nome fahatsapana izy fa afaka miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra, ary mbola tsy nafoina nandao anao hatramin'izay. Impisy Satana nefa saika andravanao, fa na mbola tsy tanteraka azy ianao dia nitehirizinao amin'ny andro famonjena. Androany maraina sokafo mifody afoizo izay fanzaran-dratsy izay. Aoka ho afoinao izay, ankalao izay fa sakana tsy mahatanteraka ny fahatsapanao eo amin'ilay position sy ilay toerana tena tian'Andriamanitra hitananao. Tia piasa anao Andriamanitra, tia niraka anao Andriamanitra, fa mila azo antoka fa eo aminy ianao. Sotra Jesosy ny amin'ny famerenana anay androany, makasitraka ny amin'ny teny fiainana, mampijoro anay ho isan'ny zanaka natsangana, hisitraka famelombelomana, anana fiainana feno voninahitra, mahatsapa fa voata satria miombona amin'irainy. Makasitraka Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, tsy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Jesosy Tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nisotra izy, nandray ny mofo dia nivakiny, dia hozy izy hoe ty ny tenako tsy vakina ho anareo, so anao ataovy ho fahatserovana. Misaora azy. Mamy ny teninao, mamy ny tenanao, mamy miombona aminao. Tsy tonga ho anay fotsiny ianao tao anatin'ny fahoriana, fananaiko toy ny mofo azo zaraina, na dia manana ny fiandriananao azy. Sotra fa ny Baiboly dia milaza fa tsy nidiny ianao nanetry tena dia nafoinao ny Mahandriamanitra anao, fa nanetry tena naka ny endriky ny olona ianao fa tsy nanaisotra ny Mahandriamanitra anao tamin'ny fidinanao teto an-tany. Fa Andriamanitra zato isan-jato ianao, ary nisao tamin'ny endriky ny olona zato isan-jato ihany koa. Iny tonga mofo ianao mato anay, mba hafany miombona aminao ao anaty, ahatsapa fa mitondra ny singany mandrakizay, ho amponay mandrakizay izay. Ho tehirizinay izany satria maminay ny Andriamanitra. Ho Jesosy, tindrano fanekena vaovao sady mandrakizay, izay latsako anareo famelana ny fahotanareo. Ka na ovinanao vinareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny nahafateson'ny Tompo mandra-piaviny. Raiso ny fiombonana amin'ny Tompo, iraisanao aina aminy, mba tonga ny ao anatinao ho iray fiainana aminy. Ho izy famela-keloka mandrakizay, nefa namitsorako ny fahotanao, izany nampaharetako ny famindram-poko anao. Tsy ho ritra mandrakizay zany, pesaky ny mijoro ianao ka mahatsiaro, ny lanja ny fisiko ny fiainanao sy ny famonjeko, dia mijoro ao manamarina foana hoe zanako ianao, ary zano miteraka anao androany. Misaora azy. Misaora Tompo fa tianay ianao, misaora Tompo fa maminay ianao, misaora Tompo fa velona ho anao zay. Vonona izay nijoro sy toetra eo amin'ilay fahatsarana ny tendrenao, ary vonany akatosy andeharaka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana vetivety no fanaritsika sy filazana ho an'ny Tompo. Aza misy miala fahorian'izay dia ary hivavaka sika sametraka ny etsodrany ihany koa. Natsanganao zanaka ao, nantsoinao zandrinao, fa mbola mpanon-taony hoe nanolotra ainao aianao. Inona no ataoko Jesosy, o inona no avaliko anao, inona no avaliko anao hoe tsy mbola nahita lehibe toy izao. Ao anatin'ny fanatazana ny fanatitra no anaovantsika ny filazana. Aleluia. Misaotra an' Jesosy hatrantsika ny amin'ny teny izay nampitondraino ny mpanompony fa manangana antsika iombona amin'i Jesosy, toe-po, fiombonana, position aloha, zay vao asa. Aleluia. Aleluia. Mino ako fa mandroso be daholo tsika tsirairay avy miaraka amin'izany fanapahan-kevitra tsara ao ambadiky ny teny izany hoe androso farafaratsy nozy izy etaeta aloha. Aleluia.
reny mandeha reny fanatazana fanatitra sy ny ampafolo-karena dia raha ohatra misy hanoananao ny fahanamboarana centre dia ataovy anaty valopy dia asivy montant dia raha tianao asiana anaranao dia afaka asiana raha ohatra ozy izy ianao hoe ataoko anina dia afaka tsy asianao fa asivy sotra hoe centre fotsiny amin'izay makany amin'izay lalana tokony izy dia ohatran'izay ihany koa ny fanohanana ny fananganana ny radio Antananarivo sy Antsirabe ao anatin'ny projet atsika izay dia izay manao ampitiavana no ankasitrahana. Aleloia. Amin'ny latsinainy miverina ny sekoly satria androany raha pitsolady dia misy sekoly latsinainy zany latsinainy talata larobia Shoprite Analakely deuxième étage eo ampitan'ny lycée JJR ao ambony ao dia misy riana faharoa latsinainy sekoly fanasitranana talata sekoly famahana olana larobia sekoly fitahim-panasy fanambinana ho an'ny isa-tokantrano ho an'ny tsirairay ho an'izay tonga rehetrarehetra ho an'izay mieno ho an'izay mangetaheta ihany koa. Aleloia. Dia asaina hatrantsika ho tonga hanatrika an'izany fotoana izany tsy hoe ho tonga araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo tsy hoe hanangona fahalalana hoe ohatra ny ahoana fa mandray teny dia maka décision hiditra ao anatin'ny pratika an'ilay teny mivavaka hoe tiako izany teny izany Jesosy atovy marina eto amin'ny fiainako izany asorina izay tsy mety dia ampidirina izay tokony ampidirina. Amen. Amin'ny zomantsika verina eto indray amin'ny 4 ora ariva amin'ny zoma amin'ny 4 ora zoma fanotronana moa ny etsotsika azy sabotsy amin'ny 7 maraina tahaka ny androany dia Sabotsy Communion. Aleloia. Ny vaovao kely mahakasika ny mandeha ny tsy hoe fanangonana fa ny fandraisana ireo izay malala tanana. Raha fanangonana mantsy dia hoe tatazana eny aizana ianao aiza tsy angonina ilay izy fa afaka omenao ilay izy raha ohatra ka terem-panahy ianao dia salanisa angamba ny loha vaovao mikasika ny centre no alefantsika androany salanisa mety hanampinan-kely 30 eo nisan'ny olona nanolotra fahafahana ho an'ny centre hatreto ny 4 mentontsika no nanefa ny vidin'ny tany izay mitetina eo amin'ny 15 339 780 ariary eo izay aloha zany no hatreto sorana an' Jesosy latsaky ny 500 ny voangona fa minotsika fa ao anatin'ny ray ampimasy io dia vitan'i Jesosy no manefa raha ohatra ka manome tsara le takian'i Jesosy tsika. Amen. Amen. Vola rotsaka any amin'ny banky versement espèce ny tena betsaka araka ny tatitra voaray fa le virement kosa dia somary vitsivitsy. Ankasitrahana hatrantsika tsirairay avy manefa izany asan'i Jesosy zany asan'i Jesosy ilay izy satria Jesosy miteny hoe atsangano ny centre dia tsika manao fotsiny. Aleloia. Aleloia. Amin'ny sabotsy sy lahady amin'ny herin'ny androany dia misy croisade any amin'ny tapabolana azafady amin'ny 8 sy 9 dia misy croisade any Analavory eo amin'ny Kianja Maitso ao Analavory manomboka amin'ny 2 ora io. Mino fa tsy lavitra loatra io toerana io mety afaka miazakazaka makany daholo ny rehetrarehetra afaka mandeha taxi prosy misy fiara iombonana mety misy fandaminana koa eto amin'ny asa fanompoana. Misoratra anarana any amin'ny Pasteur Nirina io arina io izy io mitsangana io amin'ny ino manangan-tanana iny zay te handeha ny chorale moa zany dia tsy amin'ny Pasteur Njiva no misoratra anarana fa ny rehetrarehetra akoatran'izay na handeha fiara manokana ianao na hiaraka amin'ny rehetrarehetra dia mila misoratra anarana mielo ao amin'ny Pasteur Nirina andaminana ny zay tokony ho alamina rehetra. Aleloia. Zay angambany mitoy hatrany koa fanangonanareo cahier raha misy cahier 100 page na 200 page omentsika an'le toerana fitaizana zaza sahirana sy kamboty dia misy alina kely zay ao amin'ny varavaranao ivelany ao dia efa misy cahier mipetrapetraka maromaro ao zao dia afaka manolotra an'izany ianao. Aleloia. Ndaotsika hitsangana dia ahinjiro makety aloha ny tananao dia ndaotsika hivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay misaotra Jesosy ny amin'ny reto fafana nomenao anay reto avy aminao ihany nanombiana anay Jesosy nomenay anao Jesosy tena hoe amahabriky zay hoentinay ho eo aminao Jesosy mba ho voatahiry mandrakizay mivavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ireo olona mbola tsy ao anatin'ny famonjena mba ho voatahiry izy ireo
ho amin'ny andro izay entsona ho anazy ho ao anatin'ny famonjena mba hahatonga azy hiova fo ho tonga ho amin'izao lalam-pamonjena zao ka afahany ihany koa manitatra ny fanjakanao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ray sy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao tsika itehaka mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Andao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora ny tompo amin'ny fonao manontolo makasitraka sy mame voninahitra anao zay ray. Satria ny fitantananao sy ny fahendrenao tamin'ny alalan'ny teninao androany. Satria ny fanangananao anay, amin'ny fampijoroanao anay, amin'ny fahatanterahany teninao eo amin'ny fiainanay. Tompo androany, mino fa miasa mahereto ianao. Raha misy olona androany Andriamanitra, satria ianao Andriamanitra ny fanahy, Andriamanitra ny aina, Andriamanitra ny tena ihany koa. Zay ny nahatongavanao ny nofo amonjy ny momba anay ray manontolo. Raha misy solety mila kasika eo satria zanakao, dia tao faly ny fony satria fanananao izy Andriamanitra. Dia aoka zay teny tononony ety aloha dia iombonanay foam-pinoana aneo ny voninahitra eo amin'ny fiainany. Ary azoko antoka Andriamanitra fa zay teny votsitra rehetra dia ho tonga fiainany hita maso satria rehefa niteny ianao hoe misy mazava dia misy mazava. Tompo ianao tsy ela amin'ny zavatra hainao zany. Ary rehefa mandefa ny teninao ianao dia ny teny manafaka milongozany anjairana sady manangana ary manasitrana amin'ny aretina rehetra. Raiso ny fanasitrana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Manana finoana fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, zay aretina tsy haisitranana rehetra eo amin'ny fiainanao dia ho kasihan'Andriamanitra androany. Ozy aminao androany hoe sitrana amin'ny rofinao rehetra. Niza kely hery tonga eto omen'Andriamanitra hery be ianao. Niza reraka tonga eto azo tanjaka avy any ambony ianao. Ny fanahy masina dia niasa tao amin'ny Samsona nitondra hery extraordinaire, surnaturel. Androany ny fanan'Andriamanitra mbola afaka miasa eo amin'ny nofony zanak'Andriamanitra amerina amin'ny laoniny izay tanjaka very rehetra omen'Andriamanitra soneran'ny mihoatra zany ahafahanao manompo azy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Noho ny fanompontsika an'Andriamanitra sy ny fijoroantsika ho azy sitrana amin'ny arety mandringana. Ninona fivitosana rehetra, aretina rehetra anatin'ny vatanao any manonona androany ongotana zany hiala faingana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny lafiny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny fiainanao hoendrim-panasitranana hitarafana ny fahasalamana avy any ambony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Eo amin'ny asa mandraharahanao, eo amin'ny fiainam-piankonanao, zavatra ataonao rehetra ny amin'ny toeram-piasanao, mahita ny voninahitr'Andriamanitra mangy an'izany. Ahita promotion indray ahako. Ahita tanana mitsotra hanokatra lalana vaovao. Ahita levitra manokana avy any ambony hikoriana ao anatinao. Ahita ny zavatra rehetra hiara hiasa soa atateraka ny programa mety rehetra ho anao eo amin'ny fiainana. Tsy zavatra eto androany ka atao hoe tsy mety mbola hiara-kody aminao. Hoy Jesosy hoe vita ny zavatra rehetra. Mandana fa mendrika ho an'izay rehetra nisokatra sy nanokatra ny fony ho an'Andriamanitra ny fisokafany zavatra rehetra koa. Tsofoko rano sy mandidy ianao eo ambany fitahiran'Andriamanitra sy ny fiarovany. Halleluja. Mandren'Andriamanitra miteny amiko. Eto misy olona namoronan'Andriamanitra tova androany maraina. Manino Jesosy miteny an'izany? Miteny an'izany Jesosy satria mpamorona izy. Tsy sakana tonga n'Andriamanitra tsy afaka anao ninonino eo fiainan'ny olona. Ary rehefa miteny hoe niteny Andriamanitra dia niteny Andriamanitra. Raha isy le famorona avy any ambony ary. Satria niteny izy dia manaraka isika. Ninona zavatra mila famoronana ao anatinao ao, na tova, na inona, na hevitra koa, dia ka izy famoronana tonga ao anatinao. Izy fahendrena ho atolotr'Andriamanitra manokana ho an'izay olona izay androany. Dia mandehana mandremy vavolombelonao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitanareo ne Jehovah ka hiaro anareo. Mampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo.
anandratra ny tavany aminareo ny jovakamenareo fiadanana amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo amen. Noho ny amin'ny fotoana dia ataontsika amin'ny herindray fiderana fa efa somary taraiky kely dia samy hotain'Andriamanitra tsika rehetra. Zareo fiadanan'ny tompo ao aminao fiadanan'ny tompo ao aminao. Raha mbola izy no Andriamanitra hoe raha mbola izy no Andriamanitra, aza matahotra ianao hoe aza matahotra, fa karakarainy ianao arovany ianao mahasaro-piaro azy ianao malala eo masiny ianao salamy ianao mety ny zavatra rehetra amen. Orakoraka mafy ao an'Andriamanitra. fiadanan'ny aminao fenoy ny fanahy ijorosay fiadanan'ny werinao ombanao amin'ny zay atao lioanjoda fiadanan'ny